Miarabana ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny azanabolana tamin'ny ity anio ty ny rivodoza fity aloha amin'ny ankapobeny no mamatry ny toetry ny androntsika indrindra ho an'ny tapany avaratry Madagascar manontolo satria dia mamakivaky ny tapany avaratry andrefa Madagascar izy miroso mianatsimo antsinanana ka mety andalo amin'ny tapany avaratry ny avoatany tomanana mivoaka an-dranomasina ho an'ny rapitso maraina moa izy any amin'ny faritra atsinanana toy izao ny makasikasika azy tamin'ny telo ora tolakandro teo dia amin'ny commune Mahazoma district-ny Maivatanana no nisy ny fohibeny ity rivodoza fity ity ny ena ny heriny ary 570 km isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay rana tafiototra 510 km isan'ora manoloana izay dia miova toy izao ny filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny faritry Betsiboka ny district Ambatoboeny ary loza manambana miloko mavo kosa ho an'ny Bongolava sy Analamanga fanairana miloko maitso ho an'ny Tasy Alaotra Mangoro ary district Ambatolampy famailona miloko manga kosa ho an'ny faritry Melaky sy ny district ny Mitsinjo Soalala Marivoay ary ny any Mahajanga voalohany sy faharoa manoloana izany dia etana ny ponina mba anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro moa ny orana ihany koa izay ialoavan'ity rindraona miaraka amin'ilay rivodoza fitia dia efa mianaka amina faritra maro eto Madagasikara indrindra ho an'ny tapany avaratra sy ny ilany avoany atsinanany nosy iny indrindrandrindra ihany koa ho an'ny avoatany ka misy araka izany ny fampitandremana noho ny avetsahana rotsakorana amin'ireo toerana izay tsy nahazo ny filazana loza mahakasika ny rivodoza ka miatra zany na fampitandremana miloko mena ho an'ny faritra atsinanana Vatovavy Sofia ary ny district ny Faratsio Antanifotsy Betafo Antsirabe voalohany sy faharoa Mandoto ary ny any Efandrina mety mahatratratra any amin'ny 50 ka hatramin'ny 10 mm moa ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora amin'ireo toeran'ireo noho ny fandalovan'ilay rivodoza hatrany no mahatonga an'izay ka entanina hatrany ny ponina amin'ireo voakasika mba anaraka ny toromarika omen'ireo manam-pahefana isa tokony isoroana ny loza mety ho ateraka izay fa raha iverenana amin'ny ankapobeny ny mandravitry ny toetry ny androntsika araky ny efa andrisana teo hatrany dia ny fandalovan'ilay rivodoza no saika andravitra an'izay indrindra atao anatin'ny 420 ora ho avy indrindra ho an'ny tapany avoany atsinanany Madagasikara iny izay nisany manomevana ny tandrivindraona ihany koa izay ho an'ny faritra sasany fa tombanana miverina mihamaimaina ny andro any amin'ny fiandohan'ny herinandro satria dia mihamanalavitra ny morontsiraka ity rivodoza fity ity ho an'izay rapitso atoandro na any amin'ny rapitso alina no any toy izao ny toetry ny androntsika raha idirana amin'ny atsipiriany ho an'ny rapitso vomaraina mbola itoy ny orana ho an'ny faritra atsinanana Vatovavy sy ny any Fitovinany ary mety mbola ahitana izay ihany koa ny faritra Analamanga Itasy sy ny ilany atsinanan'ny faritry Vakinakaratra amin'ny maraina mety atevina kokoa izay rotsakorana izay raha ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny faritry Vatovavy miendrika tandrivindraona kosa izany ho an'ny faritry Sofia sy ny any amin'ny district ny Nosy Be izay ihany koa ny any amin'ny district ny Belotsirbiana sy ireo manodididina azy izay mety ahitana tandrivindraona ihany koa vao maraina be ny ambony moa dia mandraondraona ny andro ary mety hibalika ny masoandro any amin'ny tapany atsimony nosy ny rapitso tolakandro manomboka iverina ao anatin'ny volonandro fahavaratra itsika amin'ny ankapobeny satria dia ny tandrivindraona mety ho raikotroka no saika hita taratra ho an'ny tapany avaratry Madagasikara faritry Sofia sy Diana izany ary ho an'ny avoatany ny atitan'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny atitan'ny faritra Atsimo Andrefana mety mbola ahitana orana kosa amin'ny fiandohan'ny tapakandro hariva ho an'ny faritra Atsinanana sy Vatovavy ary Fitovinany mety mitatra hatrany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana moa izay orana tandrivindraona izay ho an'ny faritry Boeny ihany koa dia mety mbola ahitana tandrivindraona vitsy indraindray ho an'ny rapitso tolakandro ny ambiny dia miverina maina ny andro toy ny any amin'ny faritra Analamanga Itasy ny any Bongolava Melaky Betsiboka ary ny faritra Analanjirofo sy ny any amin'ny faritra Ambatsoa ary koa ny faritra Sava ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 7 ka hatramin'ny 8 any avoatany ary 7 ka hatramin'ny 430 any morontsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray 30 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay ny alatsinainy dia mbola misy hatrany ny tandrivindraona amin'ny ankapobeny saika mety ho araikotroko izany ho an'ny tapany avaratry Madagasikara ny
any amin'ny faritra Diana, Sofia sy Sava ary mety hitratra ho an'ny faritra Ambatsoa ihany koa. Mitoy ny orana ho an'ny faritra Atsinanana izay miendrika tandrifin-drahona hatrany izay ary mety ho araikotroka. Torak'izay koa ny faritra Ivatovavy, Fitovonany sy ny faritra Atsimo-Atsinanana, Anosy, ny faritry Vakinankaratra, Moronomania, Iorombe sy ny any amin'ny faritra Matsiatra Ambony ary ny atitan'ny faritra Atsimo Andrefana. Ny ambiny kosa dia tombanana omaina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny afovoantany ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana, miakatra ny maripana ho an'ny tapany avaratra andrefana nosy iny moa satria tombanana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana ho an'ny faritra andrefan'ny Madagascar. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny talata mbola misy hatrany tandrifin-drahona izay mety araikotroka fa somary any amin'ny ilany Atsinanany afovoantany kokoa no ahitana an'izay ho an'ny tapany avaratra Madagascar dia mbola hitataratra hatrany izay ho an'ny faritra Sofia, Sava, Diana ary ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo. Ho an'ny atitan'ny faritra Atsimo Andrefana ihany koa dia mety mbola ahitana tandrifin-drahona vitsy indraindray. Ny ambiny kosa dia tombanana omaina ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny talata izay miakatra hatrany izay ho an'ny afovoantany satria dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré Celsius ny faritra Atsinanana, ny faritra Ivatovavy zany any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana vinavina amin'izay andro ny talata izay. Dia izay indray ny météo azona roso tamin'ity an'io ty rapisindray fotoana manaraka veloma tompoko.